Izay zany ny makasika ny barea ny Madagasikara iny fa aza miala amin'ny mateve anao fa any amin'ny faran'ny fandaharana any dia mbola isy ny fandaharana manokana ho arahantsika manontolo zay ny zavatra nisy rehetra tany Ezipta sy ny teto Madagasikara zay iarahana amin'ireo namana mpiara-miasa eto amin'ny mateve nanangona ny sary tao ny namana Tsiry Rakotoarson sy ny namana Gislain, ny namana Laza Morgan, ny namana Mamra Sonaivo dia namitina ny zavatra rehetra antsary ny zavatra nisy tany Ezipta sy ny teto Antananarivo dia aza miala amin'ny mateve dia hoarahanao zay rehefa any amin'ny faran'ny fandaharana any. Mitoy ihany ny fandaharantsika anisan'ny vaovao lehibe ihany koa anomboka amin'ity herinandro ity dia ny lalaon'ny nosy zay ho tanterahana atsy amin'ny nosy Maurice efa tena ao anatin'ny fanomanana tanteraka sy fiantanana amin'izany ny malagasy rehetra sy ny mpanao fanatanjahantena voakasiky ny lalaon'ny nosy ka ny taranjalomano no entintsika anomboana an'izany satria izy ireo dia any Tomasina no manao ny fanazarantena avy any Sinina izy ireo dia avy hatrany dia niazo ny renivohitry Betsimisaraka nanohy izay fanazarantena izay. Efa vonina tanteraka ny mpilomano malagasy miisa 10 menada zay iaro ny voninahitry Madagasikara amin'ny lalaon'ny nosy atsy Maurice. Vao avy niofana tany Sinina izy ireo dia niazo avy hatrany any Tomasina nanohy ny fanazarantenany. Araka ny fanazavana nomeny Ramatoa Vola Razafindrainy be tale teknika nasionaly dia efa vonina amin'ny lafiny rehetra ny mpilomano malagasy na ny metoky ireo mpilomano fa hanao izay ho afany mba hahazoana medaly volamena. Ny ara-batana no vonina ihany aloha satria dia efa manakaiky ilay izy dia efa mezaka manao tsara ny entraînement rehetra fa mezaka ny vonina foana. Le fampivondrona faharoa toy tany Sinina inona ny zava-baovao azo tany tamin'ilay faharoa? Resaka endurance aloha tena nataony tany dia efa nahazo vovikena ambonimbony zany izay dia afaka mipetraka tsara ny fedesina. Fampanantenanao amin'ny lalaon'ny nosy ny medaly? Inona izay mba azo mba hitondra aty Madagasikara ihany satria efa betsaka izay fanomana an'izay dia mandeha zany ny entraînement mafimafy ny entraînement zao miezaka manao tsara fotsy. Inona zao andraisanao antsara dia inona ny tokony omenao? Manao le anjara moa zany le ohatran'ny hoe jeu de style. Ny épreuve zany. Ny épreuve amin'inona ianao mandray anjara? Papillon mandeha anjara. Age papillon zany. Manao ahoana ny tokony haina raha amin'ny medaly volamena? Miezaka atao izay azahoana volamena. Miady amin'ny voalohany foana. Fahavononana aloha tsy maintsy hoe vonina miatrika niady ny compétition satria raha tsy hoe misy ny fahavononana dia ohatran'ny tsisy performance ao vita mihitsy donc efa vonina tsara. Je suis super contente de participer pour la première fois aux Jeux des îles avec l'équipe nationale malgache. Et ça, on verra. Cette saison, j'ai pas beaucoup nagé, donc c'est vrai que je suis pas énormément entraînée. Mais on verra comment ça se passera le jour de la compétition. Voilà. Je ne me mets pas de pression là-dessus. Je pense que ça aurait pu être mieux, surtout au niveau des infrastructures, etc. Mais bon, on s'adapte et on fait avec et on s'entraîne quand même. Amin'izao fotoana izao aloha vao tonga avy any Chine izay io dia somary mbola manavao kely dia somary sahirana kely satria 3 andro izay mivoyage foana dia tsy maintsy manavao aloha amin'izao indray no manavao kely ny condition kely aty an-tany. Tamin'ilay fampivondrona faharoa natao tany Sinina inona ny zava-baovao zany mety miady amin'ny lalaon'ny nosy? Ny natsara ny tany Sinina fotsiny aloha hoe mikotrana isan'andro fa ny mikotrana raha ny tena izy tsy dia araka ilay nieritreretana loatra. Ary manao kosa indray raha ny atao hoe condition amin'ny resaka entraînement sy ny iainanareo aty Tamatave mandritra n'ilay fampivondrona? Condition aloha raha aminahy manokana ilay sakafo ny kalitao ilay izy dia tena mety loatra. Le kotrana koa ohatr'izay koa tokony nisy programma narahana zany nandritra n'izay taona izay satria efa ela miprépare an'ireo Jeux des îles dia lasa tsy mifanaraka amin'ny programma ilay izy.
ireto avy ary izy ireo sy ny lomano andraisany anjara. Eo amin'ny tsokajy vehivavy dia ahitana ny Razafy Elodie indray anjara amin'ny 52 cento ary ny 2 cento izay mpilomandro mila ravinahitra any Frantsa i Razafy Elodie. Rakoto velo Samanta anao ny 51 L, 100 L, 200 L ary ny 50 brasse. Rabe John Antsa ao amin'ny 51 L, 52, 50 papy ary ny 200 catenaz. Andrenirina Malalasoa izay andray anjara eo amin'ny 50, 100, 200 brasse. Andrenarson Joana andray anjara eo amin'ny 100 L, 50 papy ary ny 200 catenaz. Eo amin'ny lehilahy kosa indray no ahitana ny lalalomena andrenirina izay andray anjara eo amin'ny 52, 100 ary ny 200. Rakotomavo John eo amin'ny 50 sy papy, 100 papy ary ny 200 papy sy ny 100 L no andraisany anjara. Miakatra Rivo Franky andray anjara eo amin'ny 50 sy ny 100 L ary ny 50 sy ny 50 papy. Rakotomavo Stéphane andray anjara eo amin'ny 50 brasse, 100 brasse ary ny 200 brasse. Rakotomamonjy Sandro andray anjara eo amin'ny 50 brasse, 100 papy, 200 brasse ary ny 200 catenaz.